dia mbola manantra ny araba amin'izao takariva izao tonga sao tanatin'ny fandarana l'entrevous andraisantsika indray ny vahintsika amin'ity takariva ity mbola anatin'ny sokajy ara-politika hatrany ny vahintsika amin'ity takariva ity dia Andriamatoa Olonjaona Rabona izay filoha mpanorona ny Madagasikara misandratra na ny émergence Madagasikara izany. Faly miarabanao. Faly miarabanao Jerry ary faly koa miaraba ny mpijery rehetra ny ity télévision Dreaming ity izay malaza moa hoe manana maizazy eto amin'ny sehatry ny fampalalam-baovao eto amin'ny firenena. Sotranao amin'izay ny anao dia manohana aloha ny candidat Andry Rajoelina candidat laharana fahatelo ambin'ny folo izany hoe ny programanasa IEM no tena iompananao ianao anefa ny amin'ny izay mpanohana izay dia tsy mijery afa-tsy ny IEM fa anisany mijery ihany koa ny programanasa ny mpifaninana zany hoe ny candidat laharana fahatimy amby roapolo ahoana raha ampitahiny amin'ny ankapobeny aloha hoe manahoana ireo programanasa ireo raha ny fahitanao azy. Iveriko fa amin'izao fotoana ny fiodinana faharoa zao dia tsara ny ahafantarany vahoaka malagasy indrindra moa nareo eto amin'ny Dreaming hoe inona marina ny mahasamihafa an'izany atao hoe IEM na initiative pour l'émergence de Madagascar zany sy ny Madagascar action plan na ny Madagascar perinasa. Tsara ny ahafantarana izay satria mba tsy ho diso ny hevitra amin'ny hoe rehefa manao programa dia mitovy daholo fa ny fanatanterahana azy no mahasamihafa. Zay zany mba tonga ny teny hoe raha ohatra sika ka mandinika ka mandalina andreo voalaza ny candidat na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany dia matetika izy ireny ahitatsika taratra ny atao hoe ahoana ny fomba fijery na ny vision any Madagasikara amin'ny ho avy sy ny targetra zay hitondrana ny firenena atongavana amin'izany fampandrosoana zany. Ka eto dia mariako tsara Jerry satria raha mijeritsika ary mihaino tsara mihitsy ny voalaza ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Ravalomanana zay samy ray aman-dreny moa izy amin'izao satria samy manana olona dia milaza ny filoha Rajoelina hoe ny vina fampandrosoana zay hoetiko dia ny atonga ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona ho firenena émergent zay afahana mahatratra ny fahatarana hatramin'izay nandritry ny 7 amin'ny 50 taona. Raha nandinika kosa Jerry ny MAP 2 dia navadibadiko zay pady eo amin'ny 30 izy io na mihoatra kely dia saika sarisary daolona eo sary ny Andriamatoa filoha Ravalomanana dia tsy nahita vina tsy misy vina ao anatin'ny MAP 2 mba ataontsika hoe azo leferina satria nisy kosa aloha tamin'ny MAP 1 zay atao hoe Madagascar naturellement. Io moa zany dia mametraka amin'ny Madagascar anatin'ilay tontolo mahazatra hoe misy sarina ragidro, misy sarina zava-maitso sy ireo plante endémique eto amintsika. Zay zany no natonga an'izy hoe Madagascar la nature 5 étoiles angamba tamin'ireny natao tamin'ny tontolo ataontsika hoe momban'ny fizahantany sy ny karazany fa dia mametraka ny Madagascar zany ao anatin'izay vina naturel zay. Zay ngamba ny azoko ambara aloha momba vina. Zay ny momba vina aloha zay fa raha ho sokajijika indray ary izy ireo manahoana indray ary mikasika an'ireo karazana sokajy na koa iompana ireo moteur de croissance na ho an'ny tsirairay zany inona indray hitanao mahasamihafa an'izy ireo raha fahitanao azy John. Raha ohatra ka dinitsika le izy dia io zany samy manana ny targetra fampandrosoana. Restika zany zay targetra zany hoe amin'ny fomba ahoana zany ny objectif ny moyen sy ny plan rehetra zao targetra atongavana amin'ilay fampandrosoana. Raha mijeritsika ny ataontsika hoe ny MAP 2 dia milaza izy hoe eno tsara mihitsy rangarao sofina fa milaza izy hoe ny ahafahantsika mandroso dia miala amin'ny fahatokisan'ny mpamatsy vola mahazatra. Ary io fatokisana io dia ilaina satria avy any ny aingan'ny famatsim-bola atongavatsika amin'ny hoe fampandrosoana ainganao izy satria milaza izy hoe eo amin'ny 70 mahery isan-jato no ilainy Madagasikara amin'ny fametrahana ny tetikasa rehetra mpandrosoana Madagasikara ny arabola zany satria tsy ampen'izay ary zay dia angatahana foana mba azahoantsika mandroso. Zay zany ny fomba fijery ary apetrany mazava tsara mihitsy hoy ny filoha Ravalomanana hoe io zany dia mila mitrosa Madagasikara ary mila atao zay azotsika trosa bebe hatrany dia azosika fafana io ho izy hoe teny mazava hoe aindada ny mamafana io rehefa avy eo. Zao nefa ny tsara ambara Jerry rehefa mitrosa Madagasikara dia
azo fafana natao tokoa zany tamin'ny taona 2010 ny apetraka mazava dia hoe tamin'ny taona 2010 dia efa fifanarahana na négociation natao tsy négociation koa fa hoe ny ireo firenena matanjaka zay ataontsika hoe G8 zany le groupe de 8 reo firenena matanjaka be dia efa tamin'ny taona 1996 no efa nanomboka na makafaka ny hoe tsy ho tratra itsony ary tsy ho vita ireo firenena faran'izay mahantra indrindra ny amerina trosa zany hoe fa taloha lavitra ny ravanomanana zany dia nanomboka tamin'ny taona 7 dia nanapa-kevitra ry zareo ho an'ireo firenena 7 anisan'izany Madagasikara hoe tokony ho fafana ny trosandreo satria raha dinina tokotrany dia ireo trosa natratra 5 milliards de dollars ny trosa Madagasikara tamin'izany dia manjary le zana-bola indray tsy voaverina trosa satria ilay trosa vaovao voatery mamerina ny zana-bola dia ataontsika hoe insolvable ireo firenena 7 faran'izay mahatra Madagasikara, Ghana, tamin'izany ny Rwanda koa tao anatiny ny RDC reny zany dia voatery ny firenena-dehibe Banque mondiale ny FMI ao anatin'izany zany ny Union européenne anteny hoe fafana ireo trosa multilatéral sy ny bilatéral mba ampiverina indray ny crédibilité n'le firenena zany hoe tsy teo amin'ny androny ravalomanana fa izao le critère kosa dia milaza hoe raha tsy tena faran'izay mahantra zay vao azo fafana ny trosa critère tena hoe mahantra zany dia mamafa ny trosa izao nefa ny zava-misy matoa ny filoha ravalomanana miteny hoe aindada indray ny mamafana io dika zay zany voatery zany Madagasikara mijanona faran'izay mahantra mba hahafahana indray mamerina ny mamafa ny trosa zay zany le stratégie inona ny vahaolana hoentin'ny IOM manoloana an'izay azy satria iara-malala nefa fa ny trosa dia anisany mampandroso ny firenena Andriamatoa John satria raha ny fitantanam-bola ataontsika hoe farak'izay mora dia mahafantatra fa ilaina foana ny trosa amin'ny fampandehanana na orinasa na firenena tsy misy firenena tsy manana trosa fa ny tsara kokoa dia ataontsika hoe solvabilité n'le firenena ilaina tsy hoe ilaina akory ny trosa fa voatery mitrosa ny firenena tsirairay misy moa zany ny sasany miavotsy fa solvable ave le firenena sa bakropitra ave le firenena io zany tena tokony ho jerena io findramam-bola io dia aoka zava-tsara mihitsy ny findramam-bola amin'ireo mpamatsy vola mahazatra dia ilainy fanjakana ary mamatsy vola amin'ny fanjakana izy hafa kosa ny ataontsika hoe findramam-bola na financement ren'le projet économique reny samy hafa reo zany hoe source hafa reo le investissement étranger zany le voilà zay mihitsy le izy ka izay dia milaza koa hoe na izany na tsy zany misy kosa ny firenena toy Madagasikara zay afaka tsy dia miakin-doha loatra na tsy miakin-doha mihitsy satria manana ny arenantsikatsika io arena io zany no politika ny IOM amin'ny fampiasam-bola mba azotsika atao tsara mihitsy ny mampiasa ny arenantsika na amin'ny alalana ny volamena zany na ny arena kibon'ny tany reny zay manana avoavo kokoa ny fidiram-bola Madagasikara raha may mampiasa sy manodany reny arenantsika io zany neny ny IOM no apetrany hoe tsara na inona ny manana ny fahaleovan-tena ara-toekarena mba ihiny ny fahaleovan-tena ara-politika mba hahafahanao manapaka ny hoavinao ao anatin'ny fiandriana pirenena amresaka fahaleovan-tena ara-toekarensika dia tsy maintsy hoe ny indostria no tena hoe ao anatin'izay manahoana indray fahitanao an'izay raha ny ireo programme nasa roa no tena hoe ampitahana zany na ny MAP na ny IOM zany manahoana indray fahitanao azy amin'ny sehatryindustrie tokony hazava tsara amin'ny pieny Drimin zay miheneto ary ny vahoaka malagasy koa fa ny atao hoe firenena mandroso dia firenena industrialisé ny anarantsika tany am-pianarana zany ary zay ny atao hoe pays développé dia midika hoe pays industrialisé io tsy hoe amin'ny sehatra industrie fanodinana fotsiny fa amin'ny sehatra maro zany hoe ao misy industrie culturelle ohatra sehatrasa maro industrie agricole ohatra industrie touristique ohatra fa ao koa ny industrie fanodinana zay zany no tokony tanjon'ny firenena miala amina firenena mbola tsy mandroso zany hoe pays sous-développé filaza azy dia miditra amin'ny sehatra industriel fa eo amin'le hoe amin'ny fomba ahoana no anatanterahana an'izay inona ny politique ny initiative pour l'émergence de Madagascar sy ny MAP 2 momba an'izay raha isika ny MAP 2 ny MAP 2 dia
milaza mazava ao anatiny map 2 zany sy map 1 hoe tsara ny ahafahan'ny tontolon'ny industrie makavahana tsara zany hoe ahitanina ny tontolo ara fanaovana sem-pamokarana zany misokatra zany mba ahafahandreo sem-pamokarana miasa amin'ny saina tony mba tsy riska be loatra zany misitona manetana mametraka ny DBM mametraka an'ireny tontolo iainan'ireny dia ahafahandreo mpandrarara miodina tsara zay zany fa ao anatin'izay dia misy ny fametrahana ny atao hoe agri business zay zany ny ataontsika hoe sehatra prioritaire amin'ny map hitatsika zany voasoratra zany dia ho amafisiny ny sehatra textile mifototra amin'ny AGOA mijanona hatreo ny industrie amin'ny mapy zany hoe mijanona amin'ny sehatra mbola famokarana mijanona amin'ny hoe économie de agricole zany dia textile zay zany le izy ny tsaro marina amin'izay dia tsy tafavoaka ny agribusiness hatramin'izao efa firy taona zay lasa revirevy fotsiny io le tena nofinofy fa tsy tafavoaka ary ny agribusiness ny industrie zany zany hoe vokatra dia tsy miala amin'ny comore akory tena akavitsiana mihitsy mba mahazo magazay ianao na présent ny agribusiness any ivelany made in Madagascar tiako lazaina zay zany mampahantra ny firenena rehefa tena diniana ary ny sehatra textile io zany mba azonazo vahany Madagascar tamin'ny taona 2007 dia nitatra fa saika nijanona tsy niotra io zavatra io zany hoe mijanona 1.7 ny fiarikarena foibe ny sehatra textile zay farazay ambany manerana ny Afrika zay no zava-misy ary ihany zany continuité n'io no toizan'ny map 2 amin'izao fotoana zao raha ny satria resaka momba ny UM ianao fa mialohan'izay dia tsara mampafantatra fa ny valopolo isanjato zay le ataontsika hoe tahafantatry nle maro moa zany fa hoe tantsaha aloha noho izany tsy hoe iompana any amin'izay ho any amin'ny tantsaha izay hoe le hoe agribusiness ray zay raha eo ihany koa ny sehatry ny ohatra hoe ny avaratra iny zao dia manana ny resistany manana ny vokatra fanondrana izay efa eo ny lavanila sy ny ireo vokatra fanondrana rehetra moa zany ao anatin'izany joro sy ny kafe ao anatiny avokoa izany tsy tokony hoe any amin'izay ve le izy eo anao sady mamaly mitondra ny UM zany no manohatra an'izay fantaniko zay no nametraka rehefa aveo tsy maintsy hovaliko ny UM satria tsy amelabelatra amin'ny mapy ny ataoko eto fa ny UM fa izay indrindra jery ilay fomba fijery isika firenena dia manana 20 isanjato dia tatsaha noho izany ozy izy ny mapy raha tsy miotra miakatra ny farim-piainana eny ambanivohitra tsy androso mihitsy ny firenena noho izany dia tsy maintsy atao zay ampitaovana ny tatsaha na amin'ny fitaovana zany na amin'ny zeziky zany na arabola mihitsy ary amin'ireny sekammasiotive reny ara-tsaina satria tsy maintsy ataony formation ny tatsaha dia atao zay ampy amokatra azy eo zany tsika zay ny atao hoe map 2 ary raha miainonareo dia zay foana ny voalaza zany hoe aloha hijanona ny firenena Madagascar à vocation agricole satria izay zany no ataontsika hoe nitaizanantsika azadiny nefa fa ny firenena zay mijanona vocation agricole dia firenena mijanona à vocation mantra zay tsara petraka tsara mihitsy jery satria ny firenena agricole tsy firenena industriel fa nisy tomana n'le hoe industrialisation ndraiky ny agribusiness iny nefany tsy tafavoaka manina tsy tafavoaka manina koa tsy tafavoaka ny tontolo ambanivohitra satria rehefa nalefa ny famatsim-bola avy loatra ny intérêt-ny ireo microcrédit mihoatra noho ny banque primaire apetraka zany rehefa apetraka ny fampitaovana dia lasa éléphant blanc daholo ny motoculteur sy tracteur satria na ny service après-vente artiste rehefa apetraka le engrais chimique dia alohan'ny tambanivohitra mampiasa le engrais traditionnel toy ny tainomby zany hoe misy résistance au changement io politique io ary volona tsy toko tsy firoany no napetraka tamin'io tetikasy io fomba fijery io amina milliard de dollars satria efa nanomboka efa ely io fa tsy tafavoaka mihitsy ilay firenena ary mijanona mahantra foana lay tontolo ambanivohitra ary mivokatra zay misy dia mekelimekely ny vidiny satria ny tsena zay misy dia mitovy ihany ny tsena dia makeo amin'ny tsena eo amin'ny tanàna dia hoentina ny any andrenivohitra zay zany io tsy tonga akory lay fanondranana vokatra afa-tsy reo traditionnel zay nahazatra toy ny tenenao hoe vanille na ny crevety na ny jirofo zay mahazatra atsika
iny nefa ndrefadiniana ka lalinina dia ny valeur ny exportation iny izay tsy voahodina raha apoarina ny valeur ny importation tsika etsotsika eto amin'ny trumine tsy mahita misy iray raha vokatra malagasy na ny akanjonao iny raha ivery koa hatrany zay zany no mampahantra zay le firenena à vocation agricole ary zay ny politika mbola toizan'ny MAP 2 mifanohitra amin'izay nefa ny UEM zany zao jery ohatran'ny sarotra ary raha misy mpitondra fanjakana miteny hoe tena ho sarotra zany industrialisation Madagasikara zany tsy ho tafavoaka misy dia aloha miteny hoe aza hoentina ny firenena fa ijanona mahantra foana zay ngiaban'le izy ahoana ny fomba fijeriny UEM amin'ny industrialisation ny industrialisation dia miala voalohany indrindra raha hitatsika reny hitatsika reny sariny atao hoe tanamasoandro reny tanàna vaovao eo ankilany Antananarivo fa mbola ho avy koa ny tanàna vaovao eo ankilany reny vohiparitra rehetra ao anatin'ireny tanàna vaovao reny dia misy zone industrielle mety afakaba lehibe zany hoe mety amanjatony amadimanjatony ny zone industrielle ny industrie ho volena ao anatin'ireny tanàna vaovao reny isy any Tamatavy isy any Majanga mety isy koa ny mifaritra hafa fa mbola ho avy mola izy eo zany dia hipetraka mazavany hoe hiditra misehatra fanodinan'entana Madagasikara midika iny zay ohatrany atsika eo Tamatavy dia ao anatin'ny faritra io dia ny industrie dia afaka misitona ny teknolojia avy any Atsinanana dia manao montage eto montage na tomobile ny azo atao hoe montage na moto montage na bicyclette tsy ao anatina Z2S nefa zao le fomba fijery ity dia tanàna vaovao ny concept ny Z2S napetraka tamin'ny teo aloha zany natonga an'le izy tsy nazava loatra dia ohatrany hoe nampanofaina le tanàna vaovao amin'ny vahiny zay ny tenenina foana ao na moa tanàna vaovao lasa intelo avy 10 na 10 no Tananarivo no ampanofaina le iny ngamba débat afandray fa ity tanàna vaovao ao anatin'ny tanàna vaovao misy zone industrielle misy zone résidentielle misy zone commerciale zone d'habitation misy karazana quartier maro be ao anatin'io zay lasa tanàna vaovao fa niresaksika dia hoe ny industrie ao zany dia misy faritra manodina entana manodina montage na produit électronique rehetrarehetra manufacture fa manodina koa ny vokatra avy eto toerana manomboka miarina akibony tany miarina ambony tany miarina an-dranomasina ivadika ho plateforme industrielle Madagasikara amin'ireny tanàna vaovao ireny faharoa manaraka an'izay milaza ny filohan'ny Rajoelina hoe ho asina usine isaky ny district mety hipakatra any amin'ny commune ohatrany sarotra mieritreritra zany fa azo atao tsara mihitsy io ma tsy noho ny angano ny firenena japonais tamin'ny taona tamin'ny ady lehibe hoe un village une usine concept émergence zay tapaky vetivety andriamatoana fotony hoe 10 taona ny Andriamatola Jaona no anatanterahana an'izay 10 taona zay le hoe mampanontany ho vita ao anatin'ny 10 taona ve raha ao anatin'ny 10 taona dia tsy miteny hoe ho taterahana ho lasa ohatran'ny New York na azaona mozy misy faziny io jeria ny fazy voalohany dia fametrahana ny fotodrafitrasa rehetra ilaina tafiditra voalohany amin'izany ary lara-pamena amin'izany ny fandriam-pahalemana iny le hoe mila fitaovana maro samihafa ultra moderne tafiditra ao anatin'izany ny lalana tsy hoe amoahana vokatra fotsiny fa ahafahany ireo mpandraraha koa manana ny ataontsika hoe confort na oentina fandrarana ny jiro ny rano na fampianarana na ny hôpitaly iny le lazay ny filohan'ny Rajoelina rehefa manazava izy ho an'ilay mponina eny toerana ho an'ilay tanàna vaovao fotodrafitrasa vaovao manara-penitra sy ho an'ny eny tontolo ambanivohitra zay zany misy fazy zany chantier Madagasikara io ohatra ny pays émergent rehetrarehetra io nisy phase de chantier Madagasikara dia mandeha par phase le izy amin'io 10 taona io zany dia ao anatina chantier misy Madagasikara ary ho tratra ilay fahatarana nisy ny 7 taona
ao anatin'izay santé zay efa miakatra zany ny PIB lasa pays émergent efa mihoatra ny ataontsika hoe 1250 $1400 ny fidirana isaky tokantrano zany ny atao pays émergent zany hoe ohatrany Sénégal am'izao fotoana zao momba ny Diamondo le tanàna vaovao Dakar zany dia en chantier le izy fa efa vita ny autoroute mampitonga le izy efa vita ny jiro sy rano ny maison administratif efa vita efa manao logement social zareo efa manomboka miainga lay phase voalohany mety ohatsika hoe 100 hectares na 200 hectares dia mitatra ho lasa tanàn-dehibe izany tanamasoandro zany zay ngamba ny tsara valy azy fa so dia oui ataontsika hoe tanora antapitrisany maro no hiditra amin'ny sehatry ny asa no miditra amin'ny sehatry ny asa isa-taona aiza ho aiza ny anjara andraikitry izy ireo manoloana an'izay indray ary raha ho an'ny UEM fotsiny asa raha voavaliko tsara le industrie fa rampega am'izay fa hiditra indray tsika am'izay fantanina mazefatra zay satria izany rehetra zany ry tanora zay mieno atao amin'ny druimine dia natao ho anareo tanora zany hoe mba mitsinjo am'izay tsika hoe inona marina ny tena hoavinao zany hoe le renouvellement des classes d'opérateurs économiques afilaza azy sy ny olona miasa eto Madagasikara raha ohatranay manokana aloha raha zany 20 taona lasa zany ohatrany hoe voaingana be fa raha mijerytsika dia ahoana ny 20 taona ho avy hoaizy ianareo tanora ka eto dia mitodika anareo tanora satria inona ny tiany Florajoel ho atao anareo dia apetrako tsara mihitsy fanontaniana ianao tanora zay miainy io ve mianatra ianao vita fianaranao inona anao ataonao misy asa ve inona miandry anao ianao zay miainy io dia fantatro fa na ianao mitady asa zay mahavelona na te amorona ho an'ny tenanao ary marobe jery ireo tanora te amorona ho an'ny tenany na dia kely ara ny fitombohany fa inona ny sakana inona ny obstacle amaly nareo androany ary valiko voalohany amin'izay intervention ataoko hoe inona ny atao UEM ho an'ny tanora raha mienitsika dia milaza Florajoel hoe ireo zay manana tetikasa dia isy ny famatsim-bola fitombohany reny fa mbola ito reny mbola hitatra reny le fiariny io le fiariny io zany hoe zay manana zany créativité innovation zay afahana mivelatra ao anatina business planina mazava dia misy ny famatsiana hoy izy fa eto tsika zao tsy afaka ho atao an'izany dolo ny tanora rehetrarehetra fa ao anatin'ireny tetikasa ireny dia amaly ny fanontanianao re sy amaly ny ahiahinao dia hoe aiza ny famatsim-bola dia mamatany ny tenanao ianao antanino ny tenanao e aiza ny famatsim-bola sa za manana projet anaovana ataontsika hoe anao leji lasa boaty nanao ronono nanao dibera famatsim-bola dia na ianao miasa mafy mandritry ny taona maro dia mahangona na ianao tanora mpandova ray aman-dreninao dia nanana dia afaka niary dia afaka etombonao amin'ny fond de roulement zany na ianao mibiziny dia tianakarina aingana ahafahana miaingy na ianao sanatry ny vava mangalatra ireo zany le sakana satria ilaina le famatsim-bola jery raha amindreo nefa sarotra be ary tsy tafavoaka le tanora dia anika mandeha any le fotoana dia eny anao dia sarotra fa izao ahoana ny fomba atongavana amin'izay ny voalohany indrindra dia zao rehefa mandeha anao makany amin'ny banky na mihina-bola amin'izy an'izy dia tsy afaka amin'ny banky maka risky satria tsy manana garantie ianao ry tanora ny fahaizanao zany manjary manao chauffeur taxi anao rehefa voana zavatra hafa tsy zay ve ny marina jery zay matetika zay mihitsy matetika ao anatin'ny tanamasoandro ao anatin'ireny tetikasa amin'ny tontolo ambanivohitra eny zay asiana usine dia reny aloha dia voalohany indrindra ahita asa ianao fa nitediavinao hoe asa mahavelona zany hoe ny karamanao zany azonao ambava hoentinao iainana amilomana vady aman-janaka no irina apetrako tsara mihitsy misy sokajy nasa tediavinao ry tanora raha tokony velatra zay ao reo tanora zay tena faran'izay sahirana dia voatery miandry iny aloha ny resahako voalohany ao anatin'izany tanamasoandro zany dia isy toerana anankiray midadasika zay isiny zany atao hoe fivarotana zany na le atao hoe night market averiko jery ianao ngamba tany azia dia nahitan'ireny night market reny tany Batipongy tany manomboka amin'ny enina dia mivarotra ny amoron-dalana daholo autorisé zany hoe formalisé ilay fivarotana zany hoe mandoa patente izy fa tsy ohatry nohatry zao nalakely dia eny beoririka dia tapitra eny amoron-dalana daholo zany hoe ho formalisena ny fivarotana an-dalambe ao anatiny zany tanamasoandro zany
mamorona azy zay jery hoy ianao hoe ahoana fanaovana azy amena standy manara-penitra lay tanora dia afaka mivarotro izy zay azony varotana mety produit électronique io zay raisina misy approvisionnement matsy reny mety produit akanjo io mety produit sakafo io fa dia mba milahatra tsara sy ho tsara tare zany night market ao anatin'ny Tanamasoandro zany ireo faran'izay sahirana ka mietritra hoe sahirana dia ahita tombontsoa am'izay zay mahatonga amin'ny teny hoe ny Tanamasoandro tsy fampanankarena ihany ho an'ny vahoaka malagasy ireny tanana vaovao reny fa tsy ho an'ny karana na vazaha na ny mpanana ihany ray zay faharoa jery manontany anao zay ve dia tavahoaka hoe tanora am'izay fomba fijery zay sa mbola misy dingana tokony arahana raha za manokana mamaly an'izay afaka miary le tanora ary zay ny angany tany azy le mivarotra andalambe reny ohatran'ny teto Madagasikara nanjary nandrana trano misy bénéfice miary miotra miakatra tsikelikely zay ny atao hoe émergence faharoa apetraka ny toerana logement misy matsy miteny hoe zany 1,500,000 francs na 300,000 ariary zany dia zany hoe mbola ho takatra ihany tena na dia tsy maintsy miasa zany zao anasikajin'olona reny fa misy koa sikajin'olona tena sahirana ihany koa zay anana toerana mazava ao anatin'ny Tanamasoandro isy ny trano atao hoe bazika zay manaraka ny fenitra mahazatra ao anatin'ny kolotsaintsika ny ambanindriana dia ahafahana miasa zany hoe afaka manao zay tianao ianao na épicerie io na restaurant kely io na ny ambondrina hipetrahana isy quartier ohatran'izany eo amin'ny Tanamasoandro zay amoron-dalana ohatrany hoe système perpétro fa mahasamihafa azy afaka iasana ny eo ambany zay ny hoe bâtiment na hoe trano mamorona asa ahafahanao mividy an'le trano na ahafahanao koa manofa le trano tafavoaka ianao am'izay tafavoaka venao am'izay anjaranao mietrehtra roa zay efa mbola mpanano maro ny IEM saika hoe naovako tsidika kely fotsiny hoe naka ohatra tamin'ny Asie na i Chine isika raha hoe Chine misimisy kokoa fa i Chine ny manana miadopte kolotsaina socialiste sady manidiny anazy zany hoe manidiny tsenam-barotra raha toekareny zany isika nefa nyto isokatra raha ny fahitako ny IEM mantsy dia manana politique d'ouverture ihany izy raha misehatra ny raha toekarena mety hoe verina kely am'izay mety hoe tsy mifanipaka ve sa manao somary aitso kely jery ny Chine misokatra be nametraka an'ireny faritra raha toerana manokana reny izy misokatra ary misy ny anatiny iny zany mbola mijanona le système taloha zay le atao hoe économie de marché communiste économie de marché communiste zany hoe mandray anjara amin'ilay manana capital amin'ilay tetikasa izy na ohatra hoe orinasa na hoe nilay ZES raha ohatra ka hoe sary izy mantsy mivelatra be amina ZES petraka tsara mihitsy ny fomba fijerinao jery raha mahitra tsika ny système libéral ultralibéral zany zay mbola voiziny mapy amin'izao fotoana zao échec izy satria le secteur sarotra de sarotra fandrarana ary be da be le risque zany hoe tsy afaka itsony ao anatin'izao système zay mampantatsika fa ny petraka fotsiny hoe privé daholo no miary tsy maintsy bostena ny filaza azy ny secteur privé ary ny fanjakana afaka miara-mionatoka aminy zany hoe misasocie amin'ny fanjakana izy raha sika lay tetika fahatelo saiko lazaiko ohatra zany ahoana ny fametrahana an'izany usine isa-paritra zany isaky ny district iza ny mpandraraha ho avy amin'izany misy ny fandriam-palema na tsetsetsetra raha mametraka any ndraiky raha fanjakana amin'izany foto-drafitrasa zany jery dia amin'ny fomba ahoana ny idiran'ny fanjakana ny mpandraraha tsy miakina any mbola misy fa matsimbola tsy ampy tsisy migara ohatran'le resaka teo mihitsy ho anao tanora ny tena resana zany dia ny fanjakana no tompon'ny tany le voajary zany viabiliser ny fanjakana afaka mametraka an'ireny bâtiment prêt à l'emploi reny be da be izy atao koron-drano eto misy moa efa mahita amin'ny 2009 angana be telo volana manao reny any fanjakana iny jery dia miantso an'le tanora izy ao amin'le faritra hoe iza may mandrara mpandrara zany mianatra momba an'izany be da be ny tanora ny toeran'ireny dia iny tanora may business plan may mandrara iny may management iny no s'associer amin'ny fanjakana zay le système mandresanao teo zany hoe semi public na semi libéral iny zany dia lasa orinasa
miaraka amin'ny privé sy ny fanjakana iny zany mbola tsy midika hoe misy le teknôlôjia ao anatiny ataotsika letchi zany natao dia anao jus de letchi iny fanjakana sy ny mpandrarah tsy miakatra iny no mandeha mitady IDE investisseur direct étranger may an'le letchia dia lasa tripartite na société d'économie mixte ilay fiarambonatoka aorina kely mazava ho azy rehefa manomboka mandroso ohatra le orinasa ka misy retour sur investissement filaza azy ainareo tanora zany dia afaka miala tsikelikely ny fanjakana dia lasa PDG n'ilay orinasa ianao tanora mpanodina letchi manondrana makany ivelany zay fomba fijery IEM azo atao zany na ordinateur na inona montage na téléphone portable averiko misy zany ansehatra tanora zay ataontsika hoe faran'izay sahirana afaka miditra amin'ilay varotra fa eto nresana jery dia hoe amin'ny fomba hoana re jery afaka mandrevy ve no tanora hoe mba ho lasa an'izany multinational zany eto moa dia tsiko napetraka mihitsy ary nareo miaina eto ny tanora dia ny IEM dia amorona milliardaire maro dia maro manarivony malagasy tanora miala amin'ny fomba fijery vaovao io le izy société d'économie mixte dia azosika raisina tena ohatra mazava ohatra zao hoe afaka mihitsy société d'économie mixte miaraka amin'ny bâtiment prêt à l'emploi io mitady mpandrara vahiny Samsung ohatra na Apple anao montage na ordinateur eto fa lay tanora malagasy no PDG an'le izy ary io Samsung io efa manana lambarotra io manana fampatsim-bola io dia iainy amin'izay no avinao ry tanora lasa mba ao anatin'ny sehitra iraisam-pirenena ianao mba afaka manao compétition internationale ary zay nitedika asa ny IEM zay tsy misy ao anatin'ny MAP2 mbola irijanonao anatin'izay sehatra ny tanora izay atrantsika satria raha ny fahinonanao andra matolo-drona dia petrapetraka tsara ny mety ho avin'ilay tanora kanefa ny manodidina an'izay mbola misy ny sehatra maro samy hafa dia ny traikefa ny fampianarana ny fomba zahoan'ny tanora izay traikefa zay mihinana indray mety ny IEM manoloana an'izay fanabeazana famoronan-kasa amin'ny ankapobeny le io matsika samy manana fomba fijery ny olona surtout ny fomba fijery zay netsika tany am-pianarana zany tany am-pianarana dia hoe marina ny ilaina ny traikefa ilaina ny expérience ilaina ny fahaiza-manao ilaina ny teknôlôjia tsy misy olona afaka micréer richesse raha tsy mahay manodina na dia mivaro hoaninao raha tsy maintsy andrahoana zay dia efa asa zay izay ny base-ny IEM ny atao hoe IEM dia ny famindrana zay teknôlôjia zay maka tia Madagasikara matotsika mahantra dia tsy ampy teknôlôjia na faran'izay kely indrindra artisanal ary mila atsaraina indrindra moa fa ny lehibe fa mandesy kelikely io azavaiko tsara mihitsy avy eo hiditra amin'le hoe ahoana ny fomba fijery ny malagasy io zany dia ataontsika hoe le 5I ohatrany miteny an'izay fa zay mantsy système émergent zay ny I voalohany dia informer sur l'existence des programmes et des projets ao anatin'ireny tanàna vaovao reny sitomina ilay olona ilay mpandrarah avy any ivelany sitomina hiara-iasa amin'ny tanora sy ny mpandrarah malagasy fa tsy hoe izy rery miditra zany hoe joint venture le izy ny tany any malagasy ny toerana voajary standing international any malagasy ary omena amin'ny malagasy indrindra ny tanora fa ny teknôlôjia ny famatsim-bola sy ny lalam-barotra an'ilay vahiny mipetraka lay joint venture any malagasy privé sy any malagasy fanjakana lay tany petraka lay izy miainga lay orinasa ao anatin'ny teknôlôjia no ianaranao zany hoe s'initier deuxième I amin'ny teknôlôjia après avoir informé rehefa mianatra ianao dia mangalatahaka lay teknôlôjia tsy misy zany hoe asina centre technologique tsisy amin'nyanao zany satria secret reny iny zany ny atao hoe imiter la technologie troisième I reny tonganireny le jery le contrefaçon reny le envololo textile foana matsy ny angany voalohany amin'ny système de développement dia avao lasa tosika hoe poketra famataranandro portable mandeha tsy kelikely lay imitation zay mahatonga reny contrefaçon reny tamin'ny androny fa zao efa tsy contrefaçon tsony ny fahavefatra dia hoe tsika hoe ay les technologies zany hoe efa tena maîtriser les technologies zay zay le troisième I hoe tena hoe efa mihoatra ny original ny imitation dia ainao le izy dia manao marque anao ianao zany hoe lasa marque kioto rabe etc dia rehefa avy eo inondé
satria ny rapport qualité prix ny mparitaka-eran'izao tontolo zao dia lasa minondé marché anao amin'iny zay le 5i zay iditra amin'ny resanao teo hoe ahoana ny formation amin'izany ahoana zao jery a mandany ianao makanina lakely mandany ianao mijery eny taloha aza ny pause ny jereny fa manana vision asiatique tsy ianao koa ro ndresako fa mpijery aza mijery amin'ny fomba fijery occidental raha mijery ny occidental reo malagasy io dia mahantra reo malagasy reo dia sahirana tsy ampy valeur azafady ny malagasy dia manana ny mahiazy indrindra ny tanora ireo malagasy reo zany dia misy potentiel be mihitsy azay mahatonga io mietsiketsiketseny io satria tsy misy malagasy na irana tsy mahalala hoe tombom-batrotra lalam-batrotra iainantsika tsika mpivarotra de nature no raza mihetsika tany iny hoe ambombava ohatrany hoe voateraka malagasy dia mahianzany zany nianarana ny grandes écoles ny andafy aitsika amin'ny kabary manana fahendrena zany hoe raha iso toe-tsaina aziatika ary ny zavatra nresako taminareo androany dia dinio tsara ny indrindrindra le resako teo hoe afaka iasana ny eo ambany ao ambonindrihana azo ipetrahana toe-tsaina malagasy eny zany ny tsenany jery efa tamin'ny andro ny andrenam-poromerina nisan'ny tsena lehibe indrindra mandrera zao tontolo zao zany navitana sy reherehan'ny malagasy reny lezoma reny itsika zany manana tsaina affaire ary manana toy mahay manodiny tsika fa rehefa tonga ao anatina tontolo iainantsika dia afaka miotra tsara mihitsy ary leziny madagasikara aleziny malagasy eo anatin'ireny araka namaranao teo angambana mamaraparantsika IDE alohana reto aiza ho aiza ndray rehefa nisehatra anatiny manao an'izay ny IDE tian'olazana hoe investissement direct étranger zany dia aiza ndray ny nation manao an'izay zao le fomba fijery ny UN rehefa tapitra ve zany hoe tiako tenenao anatin'izay zany hoe amin'ny voalohany zany dia tsy maintsy hiara iasa avy any ivelany foana zany hoe sa hoe manao ahoana misy ene ny zavatra sika vokariny eto toerana vitan'ny malagasy ary reny dia ataontsika hoe omena vahany reny fa tokony raisina amin'ny saina tsy miangatra mbola tsy ampiny letany livre zany de teknolojia ny malagasy zay mahatonga atsika tsy ampy le fampantrona iny zany le resako teo sotomina makatia madagasikara hiditra eto zay natao amin'ny pays émergent rehetrarehetra nanao an'izany Corée du Sud tamin'ny taona 20 nanao an'izany ny Taïwan nanao an'izany Chine tamin'ny nanomboka tamin'ny Inde koa amin'izao fotoana zao ny Maurice moa itsikaketsy ny ahitao momba ny tourisme nataony dia nao textile izy samy hafa be fa itsika manana le potentiel rehetrarehetra afaka anodinana fa mila teknolojia tsika mila mianatra manao imitation ny teknolojia ary eo dia anana azo vana tsara mihitsy reo manampaizana tanora malagasy zay mivoaka amin'ireny sekoly ingénieur reny ireo ingénieur reo ireo ataontsika hoe mahay mangalatahaka zany mahay mangalatahaka foezaka ane zany Andriamatolo John ny raha miainga amin'le 5i anao teo dia lavitrezaka izy zao fijery lavitrezaka izy io kanefa ny etontsika dia mijery zavatra foezaka satria 10 taona hoa le fepitaona aloha izay efa nanaovan'ny candidat Andry Rajoelina Velirano misy planina sy misy faziny io ajery misy fazy voalohany fazy tsy miainga ny tana masoandro sy ny tanana hafa ao anatin'ny 3 taona manaraka io efa aveo izy dia mitatra tsy kelikely zany hoe isy ndray ohatrany tasy tuile io dia mitatra fa izay sahady dia efa émergent Madagasikara raha ohatrika ka hijery hoe ho lasa ohatran'ireny le Japon sy Hong Kong reny ao anatin'ny taona tsy izay kosa aloha le izy aloha azava le izy fa ao anatin'io fazy 10 taona io dia miaingy Madagasikara ho lasa chantier misy chantier na autoroute tsy manao financement reny misy chantier na lalana jiro rano barrage misy chantier na train misy chantier na tanàna vaovao misy chantier tsara ambanivohitra zay io 10 taona io ary efa émergent izy amin'izay zay ne ny fanampindraisy ny Rajoelina hoe ao anatin'ny 10 taona dia émergent zay ne ny resaka ao anatin'izay dia misy foezaka tsy maintsy jerena ny stabilisation ny vola malagasy mba tsy totongana lava misy fomba fanaovana an'izany fa androany koa tsy manam-potoana fa aza avaiky izy manaraka misy koa ny afahana miditra amin'le plateforme ho lasa plateforme industrielle Madagasikara zany hoe fametrahana ny tanàna avao dia hisotomana avy any Azia Atsimo atsinanana ny teknolojia dia anondrana entantsika makany Afrika makany Europe makany France itsika indray mba manondrana zany dia azo atao tsara mihitsy ny aingany zany ao anatin'ity 10 taona manaraka ity
tenaiko fa mazava sy misy azo noraisiny zay rehetra nyresantsika teo zay kanefa raha toka mbola misy ny ampiana olo-jaona rabona dia malalaka hatrany sehatra hatramin'ny alatsinainy moa zany afahantsika miresaka momba n'izay satria ny alatsinainy no fempotoana farany ka meko teny ihany anefa ianao amin'tinana izay ny fanakalozatsika teto zay misaotra anao jery satria raha mienotsika teo dia fakafakao tsara ny voalazanay jerevy tsara ny mahasamihafa ny IEM zay efa matipaiky vina programme nasa velirano 300 page ny IEM efa nation floratel zany hitanareo reny vina misy vina zany fatatrao ry tanora fatatrao ry voaka malagasy ohatran'izy zany noavinao zany noaviny Madagasikara noaviny Satokatrano noaviny tenanao ary raisao anatin'ny saina tsy miangatra ny voalazako teo hoe ho tafavoaka hoe ianao zay mihaino io ianao ve ho avitra ao anatin'izao fahasairana zao raiso amin'ny saina tsy miangatra ary fidio izay hitanao fa mahavitra anao raiso koa renoy ny voalaza ao anatin'ny map 2 sy ny pitarika ny map 2 zany hoe izay hoe ny flora valimanana ho tafavoaka ve ilay Madagasikara ao anatin'io apetrako tsara mihitsy mbola hitotongana foana ve ny vola malagasy ao anatin'io map 2 io ary hipetraka marina ve ny industrialisation Madagasikara zay atonga azo fiainana matanjaka satria sao kosa re ny industrialisation ny tenany ihany sisa no hiteto dia manjary tsy misy fivelarany malalaka ilay tanora malagasy sy Madagasikara Soranao tamin'izay famkinana izay fanampanazana feny dia feny angoa isika dia mifarana eto indray aloha ny fandaharana amin'ity takariva ity sotranao any an-trano ihany koa nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko